Tafiditra ao anatin'ny politika fampiroboroboana ny internet sy ny nomerika dia misokatra amin'ireo mpanjara internet madinika ny Artec izay sampandraraha iray eo anivon'ny ministerany paositra sy fifandraisan-davitra. Mila manaraka ireo fepetra sy lalàna misy araka izany ireo mpampanofa internet ireo. Voirina Espérance Rodriguez Afmaly. Efa afaka mandinjara internet ireo orinasa madinika ny misehatra eo amin'ny nomerika amin'izao fotoana izao. Ny teknôlôjia wifi amin'ny ankapobeny no anaovana izany fitinjarana izany. Voasokajy ho isan'ireo mpandraraha eo amin'ny fifandraisan-davitra ireo manao ny tolotra internet ka ilaina ny fampanarahan-dalana ny asa fandrarana amin'ny alalan'ny fanambarana ny anivon'ny Artec. Misy ny atota taratasy izay mila fianoana. Izany dia hita ao amin'ny site web-ny Artec www.artec.mg. Misy koa atota taratasy izay takinan'izy ireo izay anampy sy ahafantarana na tsy première teknika mikasika amin'ny tolotra izy omeny mpanjifa. Anatin'izany zany ny lisitra ireo fitaovana ampiasaina, toerana ametrahana ireo fitaovana ireo, ny coordonnées géographiques zany, ny tanjaky ny onjam-pifandraisana, tsirairay ampiasaina na ny puissance d'émission de chaque équipement. Io dia mba ahafahan'ny Artec manao fanarahamaso maharitra sy ny fampanarahana fepetra izay tandrify azy. Mikasika ireo fioaram-pefo matetika izay mety tranga indraindray. Mba tsy hisy ny fanelingelana ny onjam-pifandraisana dia misy ny fepetra ara-teknika mila arahana raha hanao fanaparitahana ny internet. Ireto avy ny fepetra ara-teknika ireo. Ny onjam-pifandraisana na ny fréquence azo ampiasaina dia voafetra ao anatin'ireto bande de fréquence ireto. Voalohany ny bande de fréquence 2400 katramin'ny 2483,5 MHz ary ny tanjaky ny onjam-pifandraisana dia tsy tokony mihoatra ny 100 milliwatts. Ao koa ny bande 5725 katramin'ny 5875 MHz ary ny tanjaky ny onjam-pifandraisana na ny puissance d'émission dia tsy tokony mihoatra mihitsy ny 200 milliwatts. Ny point d'accès wifi public outdoor dia tokony mipetraka amin'ny toerana manokana ary indrindra amin'ny faritra voafehy, izany hoe tsy tokony hisy onjam-pifandraisana mihitsy zany na rayonnement hivoaka ivelan'ilay faritra tiana hotondrana. Marihana fa ny fampiasana fitaovana manana tanjam-pampitana mampiasa herinaratra iva sy tsy mahatakadavitra dia tokony hifanaraka amin'ny voalazan'ny filazana no faritany Artec.